Tolotra ny arahaba tompoko. Ny vaovao misongadina mahakasika ilay fiforonana andro ratsy ao amin'ny Ramotsimbehendrina avy hatrany no entintsika anomboana ny fiarahana. Voasikajo depression tropicale izy, izany hoe mitondra rivotra 520 km isan'ora ary arahana tafiotra 570 km isan'ora. Mizotra manony dia ny miaka-andrefana hatrany io atangorondrawany io amin'ny hafainganam-pandeha 530 km isan'ora. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny manodidina ny 240 km atsinanan'ny distriktan'ny Antalà no anisy ny foibeny. Araka ny efa natsidika teo moa dia mizotra miaka-andrefana hatrany ity tangoron-drawana ity ary tombanana hipaka amin'ny vatana any amin'ny morotsiraka avaratra atsinanan'i Madagasikara amin'ny sabotsy atoandro ho avy izao. Izany hoe any amin'iny fatry sava iny. Raha ny vinavina moa dia ny sabotsy atoandro izy no hiditra antanety, fa kosa ny rahona sy ny rivotra miaraka aminy dia ny zoma alina na ny sabotsy maraina dia efa anankorontana ny toetry ny andro ankapobeny any amin'iny fatra avaratra sy avaratra atsinanany amin'ny Madagasikara iny. Manoloan'izay indrindra dia entanina ny mponina amin'ireto fatra ireto hampiatra avy hatrany ny filazana miloko maitso na filazana fanairana mahakasika ny rivo-doza, ny fatra idiana, sava ary Ambatsoa. Raha ny tombatombana ihany koa dia hivoatra hatrany ity tangoron-drawana ity ary hivadika ho rivo-doza ny alina na rampitso vao maraina be farafatarany. Amin'izay fotoan'izay moa raha izay ny zavatra miseho dia hitondra ny anarana dikeledi izy. Etsakilan'izay ny mpiandrika manomboka eo Vatomandry hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia entanina mba hiverina antanety mialohan'ny zoma ariva izao ary tsy andrika intsony mandrapalasa ity rivo-doza ity satria hikorotana tanteraka ny toetry ny andro an-dranomasina amin'io fotoana io, izany hoe manomboka amin'ny zoma ariva izany. Ny amponina rehetra moa dia entanina ifoana anaraka akaiky ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ary entanina foana ihany koa anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony hisorohana ny loza mety iseho. Mivinany toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia saika hivangony kokoa any amin'iny fatra atsimo andrefana sy atsimo nosiny ny orana tandrifon-drahona torak'izay ihany koa any amin'ny fatra avaratra sy avaratra atsinanana. Manomboka amin'ny sabotsy dia fisin'io tangoron-drawan'io izay tombanana hiditra antanety any amin'ny morotsiraka avaratra atsinanan'i Madagasikara no amaritra ny toetry ny androntsika. Amin'izay fotoan'izay moa dia ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'iny tapany avaratry amin'ny Madagasikara iny. Raha tahiny dia mety ahazo orana kely ihany indraindray ho an'ny fatra Analamanga, Betsiboka ary Boeny. Andao ary ho jerena amin'ny antsipiriany ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Izy sisan'orana tandrifon-drahona any amin'ny morotsiraka ny fatry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, Sofia ary manodidina ny Samborano. Ny fatra hafa dia ifandimby ao ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifon-drahona ny any amin'ny fatra atsimo andrefana, Androy, Anosy, Melaky, Diana, Sava ary Ambatsoa. Ny fatra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny takariva dia tombanana hiverina andrahona tsikelikely indrindra ho an'ny afovoatansy amin'iny fatra avaratra andrefana iny. Raha mahakasika ny maripana dia afanatrany aloha ato anatin'ny 2 andro avy fa amin'ny sabotsy no isy fidina misongadina maripana ambony indrindra any amin'iny fatra avaratra Madagasikara iny. Ho amin'ny rampitso zao dia 9 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoatany, morotsiraka atsinanana eo amin'ny 12 hatramin'ny 14 degré, raha toa ka manodidina 14 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Mananika 5 na 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Anosy, Menabe ary Betsiboka. Mivinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana tandrifon-drahona any amin'ny fatra atsimo andrefana sy ny tapany atsimo
ny fahatrimena be torak'izay ihany koa ny andiana sava Ambatsoa ary Analanjorofo ny faritra hafa moa dia andrahoana mitsitokotoko amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 9 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 14 degré morotsiraka atsinanana ary 14 hatramin'ny 14 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 5 hatramin'ny 7 degré kosa amin'ny maripana ambony indrindra any Taolagnaro, Atsimo andrefana, Menabe ary Betsiboka. Ny finantsatry ny andro ny sabotsy no amaranantsika sahady araka nefa natsidika teny am-piandohana dia ny fisian'ilay rivo-doza ary ny fidiran'io rivo-doza io an-tanety no tena matra ny toetry ny androntsika. Vokatr' izay indrindra dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny fatridiana Sava ary Ambatsoa. Orana amin'ny tsitapitapy ihany koa mety ho betsaka indraindray ny any amin'ny fahitry Sofia, Alaotra Mangoro ary ny fahitra Atsinanana. Raha tahiny moa dia mety hahazo orana ihany indrindra ny alina ho an'ny fahitry Boeny, Betsiboka ary Analamanga. Ny fahitra hafa moa dia saika ho maina kokoa ny andro amin'ny akapobeny. Ny vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 17 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 14 degré morotsiraka atsinanana ary 14 hatramin'ny 14 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananika 13 hatramin'ny 17 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Atsimo andrefana, Menabe ary Betsiboka. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro fa entaninay ianao anaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ao amin'ny page Facebook. Tsara manamarika fa tamin'ny taona 2022 no nisy mipiraty ny page Facebook Météo Madagasikara, zany hoe efa tsy miasa intsony io page Facebook io fa kosa ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro dia afaka arahanao ao amin'ny page Facebook fohy be famantarana ny toetry ny andro. Ao zany tsika ny fampizarana ny vaovao mahakasika izay ny toetry ny andro sy ny manodidina azy izay. Afaka arahanao ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara ary eo ihany koa ny site web www.meteomadagascar.mz ary ny application mobile Météo Madagasikara officiel. Izay ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro fa mamy fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.